ampifaliana ry avana malala no ionantsika toy zao am'izao alakamisy meny tompo antsika zao indray mba azontsika miainy ny ten'andriamanitra mba fantatra ny sitrapon'andriamanitra ho anao nytiany ity ho aminareo ny fahasoavana sy fifambondram-po eo fiadanana afan'andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana amen. Alakamisy 10 Jolay 2022 manjinantsika lohateny hoe olom-boantso ipiny andeha ry havana idera sakalazan'andriamanitra isika. Andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra lohatran'i Jehova manandrata ny tanareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova sy hitanao avy an'izionany Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra miantso mivatana ny olona ianao, midera sy mankalaza narinao masina izay, mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahalemenay, ny kilemanay koa, dia mangataka famindram-ponao izay, mamindrafo aminay, ary mamelany elikay, afao izay. Fa ny fananao masina izay hitarika anay, amin'ny fanambarany teninao Jehovah-kina aminay, amantarinay ny sitrapon'Andriamanitra, fa olona nantsoinao izay. Anaran'i Jesosy Kristy nangatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny tery avana malala dia hitanao amin'ny epistely soratan'i Paoly amin'ny Filipianina. Filipianina toko 7 ny 12 ka hatramin'ny 14. Mivahako toy izao anaran'i Jesosy. Tsy ny efa nahazo sady aho, na efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiazona izay niazona ny Kristy Jesosy ahy. Ry ralahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha nataoko, manadio izay zavatra aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, ahazoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay miantso anao. Mofinaina vakiana tamintsika teo Filipianina toko 7 12 ka hatramin'ny 14. Nosoratan'i Paoly amin'ny kristianina tao Filipy izao mba tsy handray ny mpampianatra sandoka, fa mitady fampandrosoana kosa amin'ny fitondran-tena tsara rehetra. Koa ny olona manantena azo ny loka ny fiantsoana dia izao, miezaka miazona ny Kristy. Miezaka miazona ny Kristy. Fa miezaka aho hiazona izay nazonina Kristy Jesosy ahy, ny 12. Nampidirina tao an-tranomaizina noho ny filazantsara Paoly apôstôly. Fandriana lala tao anatin'ny Paoly apôstôly miazo amin'ny Kristy. Tsy hisaraka amin'ny Kristy Jesosy na dia ao anatin'ny fahoriana aza. Fianarana ao ampin'ny kristianina koa izany rehefa, na dia ao anatin'ny fahoriana aza, dia miezaka miazona ny finoanan'i Kristy Jesosy. Efa niantso antsika izy, efa mifidy antsika ka hirany sy mpiara-miasa aminy, ka miazona antsika amin'ny finoana. Fa izay andrasana amintsika kosa dia miezaka sy finiavana hiazona ny finoana an'i Kristy Jesosy izany. Eny, fa na dia ao anatin'ny sarotra aza. Ny olona manantena azo ny loka ny fiantsoana rehefa na dia izao, miezaka hanatratra ny loka. Izany lazary amin'ny 14. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, ahazoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony. Mandroso hatrany amin'ny finoana. Tsy mihevitra ho efa navita be tamin'ny fanimpona. Adinoina azy izany mba ahazoana mandroso hatrany amin'ny fahatsarana araka ny maha-olom-bovonjy. Ary tsy mijanona izany raha tsy efa tonga amin'ny fahazoana ny loka dia ny fiainana marak'izay. Andova ny fiainana marak'izay ny tanjony lehibe indrindra ho ampiny. Ka na inona mitsanga dia tsy maintsy tratra ny tanjony dia ny andova ny fiainana marak'izay. Ady tsy manapataperana raha tsy efa mahazo ny loka dia ny fiainana marak'izay. Izany ray avana treno isan'andro ho fanompoan'Andriamanitra. Dia nio izany ray izany ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny amofinaina ny meno anay izay maneho fa ny olona manantena azo ny loka ny fiantsoana dia miezaka miazona ny Kristy ary miezaka hanatratra ny loka. Tompo, vavaka aminao izay ny amin'ny hevitra rehetra hoentina hanatanterahana
ny synody lehibe 3 aogositra Antolaniaro. Tompo, vavaka aminao zay ho an'ny firenena malagasy. Io ka hiasa mahery ny fananao masina amin'ireo tompona rakim-panjakana sy mivoaka malagasy hitodiany aminao Jesosy Kristy. Tompo, ireo manana ndraikitra amin'ny fitsaboana ka anasitrahanareo marary mila ny vavakay. Ampirezinao ireo manamanjo, anohanareo mareo sikolona sy sahirana, izovanao ireo any ampigadrana, hitahinao ny fiazakazahanay sy ny asanay ary ny fikasanay, fianarana satria ampizara ao anay mantsy ny fahasoavanao. Ny vavakay dia tao ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy anay, nampiandrinay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao etsy an-tany ho tahaky ny min-danitra. Meo ny an'izy ianona sahaza ao anay, ary mamela ny elikray tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manamafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana ray avy nandritsodrana tohatra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I Jehovah mpiaro anao, Jehovah fialofanao amin'ny akavananao, ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah iaranao na mivoaka na miditra, hatramin'izoka ho mandrakizay. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.